Eny ary a, miarahaba antsika rehetra ndray a, ohatran'ny hoe mateti-piavo mihitsy moa zany a eto am'ty tambazotra ity satria iarahantsika mahalala ny toetra ara-pirenena zay mafapana de mafana tokoa ity resaka hoe état fédéral ity ka de eo ihany tsika zao. Araka zavatra hita de efa tena hoe tafiditra lalina tokoa ny tosika ataon'ny reto ekipa mpangataka ny atao hoe état fédéral. Ireto indrindra zany a tsy hoe tsy nijanona intsony teo amin'ny hoe influenceur sy ny ohatran'izany le izy a, ny influenceur moa no nanomboka anazy niantsoantso hoe ataovy état fédéral, ataovy état fédéral. Am'izao izy a tena efa tafiditra lalina, efa maromaro amin'ireo tompon'andraikitra ambony mihitsy ny arany efa miseho lany a mangataka an'ilay hoe état fédéral. Etsy ankilany koa ny ao amin'ny tompon'andraikitra efa manomboka mamoaka ny heviny. Mamoaka ny heviny koa ny ao amin'ny tompon'andraikitra ao a de efa mamoaka efa misy mihitsy ary koa raha hoe miakatra ao plateau a ireo fikambanana maro samihafa miakatra ao plateau a miresaka momba an'ity hoe état fédéral ity, zany hoe efa tena mafana zany rehefa tena hita hoe miroso de miroso izy ity a ary tsy voasakana intsony fa de efa hita hoe tsy maintsy ho tonga any amin'ilay vahaolana lehibe indrindra tsika de ny hoe référendum. Ny antony a efa manakoako be ny feon'zareo vahoaka reo a, rehefa mihoatra ny olona anankiray a de efa vahoaka zay, noho izany a tsy maintsy ho tonga any am'izay tsika satria efa miantsoantso zareo, satria ao anatin'ireny fikambanana ireny a misy olona ao an-damosiny ao anatin'ireny influenceur ireny a misy olona ao an-damosiny sy ny sisa ohatran'izay le izy. Araka zavatra fantatra moa tamin'ireny a hoe niainga zany le izy teo amin'le hoe fangatahana décentralisation de rehefa nisy moa ny fantsina satria niainga tany amin'ny influenceur le izy hoe ny influenceur mangataka niainga teny tena marina niainga teny an-kianja le izy hoe mangataka décentralisation de nanakoako ny antsony koa ny influenceur tato afara hoe décentralisation sy ohatran'izay de rehefa aveo de nisy an'izay nivoaka tany am'izay ny hevitra hoe état fédéral mihitsy fa tsy mijanona fotsiny eo amin'ny décentralisation fa le décentralisation mihitsy zany a no hoe hoentiny zareo ao anatin'ilay état fédéral. De tam'izay moa zany a de namoaka vidéo za nametsaka fanontaniana betsaka ihany ny partage an'iny vidéo iny a hoe namoaka vidéo tamin'iny nanao hoe inona marina ny zavatra angatahanareo a fa rito mazava le izy hoe état fédéral ve sa décentralisation. Navoakako tam'izay le mahasamihafa an'le hoe fangatahana décentralisation sy ny mahasamihafa an'le état fédéral sy ny décentralisation. Navoakako tam'izay le fahasamihafan'le izy. Navoakako tam'izay hoe raha mangataka décentralisation fotsiny nareo a de zavatra tsotra zany, surtout le izy a zavatra efa tokony ho ampiharina zany zavatra zany satria efa fitsipika efa nekena tany amin'ny taona maro lasa tany zany a fa tsy nampiharina de efa tokony ho ampiharina de normal be mangataka nareo hoe ampiharina le izy. De na za koa ary anisany nangataka sy nijatrajan'izany foana angamba ataoko hoe efa ampolo taona koa ny efa nanteny nijatrajan'izany na tamin'ireny hirako ireny ary misy an'iny hira iny zao efa hira tamin'ny 2017 iny hira iny navoakako a le hira hoe malagasy sasy vanona iny zao tamin'ny 2017 iny. Tafiditra ao anatin'iny le hoe fitsinjaram-pahefana sy ny sisa hoe fahefana miainga avy any fotony sy ny ohatran'izany. De rehefa nanontaniana hoe inona ny tena zavatra tadiavina betsaka ny namaly a betsaka ny tsaim-pe ny teny hoe nitanjona amin'le izy a de province autonome de nivoaka teo kosa ty province autonome ity resaka hoe province autonome ity de zao de nahitsy moa tao anatin'izay hoe raha resaka décentralisation sy hoe objectif de province autonome zany a de zavatra afaka angatahana tsotra fotsiny manaraka procédure zany a de apetsaka fangatahana any amin'ny androm-panjakana isa-tokony fa tsy tokony miditra any amin'le resaka hoe état fédéral. De zareo moa zany teny hoe le décentralisation sy le fangatahana état province autonome mihitsy a no entina any anatin'ilay état fédéral.
de état fédéral ny tena angatahany zareo de nanitsy tamin'izay hoe raha ohatra ho anareo mangataka décentralisation province autonome za koa d'accord satria za koa anisan'ny efa nangataka an'izany efa ela anisan'ny efa nihirahira ny za sy ny jajajaja n'izany ary efa nataoko hira mihitsy ary zany zavatra zany be de be nirako any anatin'ny any amin'ny YouTube sy amin'ny Facebook any hitanareo any momba an'izay zavatra zay zavatra zay dika zay hoe d'accord koa zany raha resaka hoe province autonome décentralisation sy sisa nazavaina hatramin'izay ny hoe mahasamihafa n'ireo zavatra ireo amin'ny atao hoe état fédéral fa raha ohatra ho anareo ka hoe angataka état fédéral de lasa tsy maintsy voamaika procédure lalina be satria tsy maintsy miverina makany amin'ny vahoaka mihitsy alohany averina any amin'ny vahoaka amin'ny fahefana antanina ny hevitry ny vahoaka amin'ny alalan'ny référendum de raha manao vahoaka hoe eny ekenay ilay état fédéral de tanteraka ny fangatahanareo amin'ilay décentralisation sy province autonome raha ohatra moa izy vahoaka hoe tsy ekenay le état fédéral de verimomboka le fangatahanareo izay zavatra zay nefa nahitsiko foana ombeny isaky miteny de zay foana ny ahitsiko hoe verimomboka ange hoe fangatahanareo raha entinareo miditra ao anatina état fédéral la izy de zany hoe zareo moa nizingisina foana hoe état fédéral nizingisina tamin'izay zareo de efa tsy voasakana tsony ty zavatra ty fa efa hoany hitodika any amin'ny état fédéral hitodika any amin'io zareo dikan'izay tsy maintsy miditra référendum zay zavatra zay satria tsy hoe mangataka état fédéral izy de ekekena fatany fotsiny fa misy olona manaiky anazy amin'izay resaka état fédéral zay misy olona koa tsy manaiky an'izay zavatra zay de dikan'izay efa mijoro efa manakoako feoany any sy mijoro any moa zany zareo mangataka état fédéral de zahay koa zany manomboka eto de hijoro koa zay hitsipaka an'ilay état fédéral izahay tsorona mazava tsara zany manomboka eto de mijoro zay hoe mitsipaka ny état fédéral raha tonga zany ny hoe fitsapan-kevim-bahoaka de misy andany manao hoe mampandany ny eny de izay kosa ampandaniny tsi ny antony efa nazavaina teo ny antony hoe tsy mety amin'ny Madagasikara ilay état fédéral fa izay kosa na mitsipaka an'ilay état fédéral raha de mangataka tsany an'ilay hoe ampiaro ilay décentralisation de tsy lay province autonome ampiaro le zavatra hoe fa ny état fédéral ny tsipahanay de mijoro zany zay manomboka eto de hijoro zay ary hijoro hatramin'ny farany zay hitsipaka an'ilay hoe état fédéral ka eto de manao antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy sy ny facebooker rehetrarehetra manao antsoavo eto hoe ho atsika rehetrarehetra zay mitsipaka an'izany atao hoe fizarazarany Madagasikara zany na fizarazarana ara-géographique zany na fizarazarana ara-fitantanana zany na fizarazarana ara-fiarahamonina zany ho atsika zay mitsipaka an'izany Madagasikara tompoko de iray tsy mivaky gasy iray aina iray vaky malagasy iray mandrakizay ho atsika zay manaiky fa iray Madagasikara tsy azo vakivakiana tsy azo tsaratsarahana na araka ino na ara inona zany na ara inona ho atsika zay mitsipaka an'izay état fédéral zay de anangatanantsika manomboka eto amin'ity publication zay ataoko ty de anangatanantsika ka zao ny ataontsika assurer action ty publication ty hoe j'aime manazadorana solidaire ho anao zay mitsipaka an'ilay hoe état fédéral assurer action ty publication ty ampisionieritsika koa tsika de rehefa aveo partageo au maximum ty publication ty anehoantsika anelitsika de manomboka eto tsika de hitsangantsika ary hitsipaka tanteraka an'ilay état fédéral tsika manomboka eto zay alohany fa mbola tohizatsika ty resaky ty rehefa aveo mirary soatsika rehetra manantena ny fahindrentsika manantena ny fiarahantsika miasa koa hoe hitsanga tsika hitsipaka an'ilay état fédéral manomboka eto fa itsika kosa de angataka hatrany an'ilay décentralisation sy manodidina azy rehetrarehetra satria iny zavatra efa tokony nampiarina iny de angatahantsika amin'ny fampiarana an'izay tompoko marary soatsika rehetrarehetra alohany atreto mbola hitohy ny resakytsika etotsika manomboka etsika de hitsangana endrika vaovao tsika manomboka eto endrika vaovao tsika manomboka eto hoe état fédéral non misaotra tompoko